tolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Iza ny navandoza tantara nosoratany Nifa A. Mpilalao tantara Ary Komisarandry Faly Fetraobelona niaraka tamin'ny Ny Ravo Sofaniry. Likirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arvony. Iza ny navandoza tantara no totosainy maningotra. Tokosika fa tonga dia midino brigadier. Avy hatrany dia alefa fitaovana dia vanana ny conteneur. Eny ara inspecteur. Tena misy fofona mahery sy manepotra be tokoa zany a. Ary tsy salasana fa tena avy amin'ny conteneur mihitsy. Aleo aloha anao tombana ivelany an'ity fibe goko ty mba manampamohany salany farafarany io. Ary tsy misy numéro nge ty conteneur ty zany. Ary tsy misy logo na marika amantarana azy mihitsy. Alefa zala. Ao fa kely sisy. Ao zany vovoty inspecteur. Inspecteur. Tonga dia hitsitsika. Aza sokafana varavarana fa sao dia mipitsesiky sangarakaranao dolo reo olona rehetra reo. Manjary ho anilingilana esatsika. Ary eto ny lampy tsy lovatsika ny ao anatiny. Ary andao androso amin'izay. Brigadier, hitanao ve nitako? Ka atoko nge maizina be satria nidina le varavarany. Nefa way, inona tokoa voatsilo ny lampinao io inspecteur? Tovavy miosondraha. Efa vatana mangatsika. Ary raha izao fahitako azy zao dia efa ora maromaro mihitsy ny nafatesany. Ary ngamba tsantokatsy teo amin'ny ilakibony havanana io nahafaty azy. Jereo nge tena miosondraha. Tena azo iverina tokoa zany satria na dia hoe misy ratra madinidinika ihany aza ny tenany dia eo amin'ny lakibony io tena hoe hita lehibe mihitsy sady somary lalina mihitsy aky zany inspecteur. Fa ny tsy azo koa dia ny hoe tsy misy afa-tsy tia faty raha ity ato. Faty mbola tsy tokony hamofona akory nefa dia andrenesana fofona razana efa loha efa ela be. Ka mazah koa ny raha tena gaga mihitsy inspecteur. Io akaikiny nge totrany misy boritra andraso tonga dia sokafako dia hojerentsika zay ao anatiny ao inona arseny ao tsisy ninina ata inspecteur. Fa raha zany fofona zany aloha dia tsy salasalana fa drogo mahery ny tato ohatra ary ty amin'ny tany ty nge totra misy ruban tena ruban mavokely mihitsy ty. Mety nampiasain'ireo olon-dratsy namatorany tovavy io ve? Tsy possible zany inspecteur. Fo loatra tsy mahafatotra inona kory indreo fa mety hoe tamin'ny akanjo tovavy io ngambany. Sady andao amin'izay voakato fa efa reny tamin'ireny ny ekipa andray ny tanàna ny razany. Ndao tokoa ary fa efa azo lazainao milamindamy aloha ny eto ry brigadier fa tsy aloha amin'izay tsika sinao makany amin'ny labo miaraka amin'ireny ekipa mitondra ny razany ireny dia miona ny birao avy eo. Mety zany inspecteur, lasa zao. Fa manitona ny saiko ihany aty ruban mavokely ity. Raha atao hoe tadina matorana an'ilay tovavy maty toa tsy ahafatotra azy araka ny tenin'ny brigadier rivoka. Atao hoe tamin'ny akanjon'ilay tovavy indray toa tsy mitombona loatra satria mainty ny akanjo nefa ty ruban mavokely. Angamba mety sendra nentin'ny rivotra fotsiny ity fa tsy nisy ifandraisany amin'ity raharaha ty ka. Nefa na izany aza aleo tehirizina eny aloha sao dia hanampy amin'ny fanadiady.
aiza hoe zanako ray olona zanako aza entinareo ry aloha izy avelao mba hijery ny zanako hoe ay ianao ny reniny mba avelo ange re olona hono madame ty anompo masikily an'le tavanjanany avelo izy andrasa aloha jereny vo entinareo Yanita zanako zanako Yanita oe vonjeo aloha fa tena torany ty ao ampio ikosika azy ainganonareo aiza zany io fa mahatsiaro tena efa mahazo aina tsara ve no madama Yanita zanako ijery any zanako aizy tony aloha ianao fa soa de torany eo indray efa nety ny tompony andraikitrany izy mila zahana mantsy ny vatany amantarana zay mety antony nahafaty azy teo asononareo ve zany tompoko ny vatany zanako azonao alaina ihany izy rehefa afapo amin'ny fizahana ny mpitsaboka fa zao aloha tsaratsara ianao raha manaraka anay any amin'ny birao anaovana fanadihadiana sa mbola tsy tena mahazo anay tsara ianao andao ary fa efa tsy maninona tsony atompoko tonga de mandrosoa tena aty fiara ianao za mbola hijery zavatra kely vitivity ohatra natazana zony aty eo fa nakaizary izy teo ay resy ambady resy olona resy kaika fa inona ary nataony eo aty tovony fanojo ny masonay de lasa ny lefikala aleo enjehako ohatray fa lasa izy izy teo tena tsy tazako tsy marina inona moa zany fa de tsy maintsy miverina fa lahany fotoana fotsiny anaraka an'iny teo fa mbola taiza ianao sefo mbola nisy olanjiriko kely teo fa andao am'izay tsika andeha Viva 98.8 mandrosoa atao am'broko ary ianao madama mipetrapetra aloha aloha angamba tomboka amin'ny fankafatarana ny resantsika marina zany tsika koa moa samy variana tamin'ny tranginy daholo dia adino ohatran'ny fankafatarana anka lasa ny fampiantso madama sefo lava teoko landy aloha ny anarako hoe madame landy ary ianao moa sefo isa safady faly mahafantatrao madame landy zany no inspecteur rantsa zany miandraikitra nyty raharaha ty faly mahafantatra anao atompoko ka tsy aloha ary fe apetraka ao amin'izay izay tokony fanontaniana apetraka ao valiko somary maimaika mantsy io mila mametrapetraka ny zavatra rehetra ny ampivarotana fa sao dia barana fotsiny eo ny tsena rehefa tsy any ako eny anomboka tokotsika fa miandry kely mimpandray antsoratra vitivity tsy maintsy raketana tsoratra daholo mantsy ny ambaranao rehetrarehetra fa ay ve mpivarotra ianao eny tompoko manana bara ay tena tsy disy ny tomba masoko fa tena tia raha mahatoa ty le tompon'le bara filinina tena mila mailo aloha inspecteur rantsa fa manoloana ny lany mpanao afera zava-mahadomilona goavana rehetra tomasina aleo aloha ajafaina ihany dia aiza hoaiza ty zany misy an'izany tranombarotra ao zany madama ao amin'ilay trano mena be misy rihana 5 tsy lavitry ny poro io tompoko ao amin'ny bara filinina ve zany lazainao zany ie ao indrindra angay ianao tsy mbola taony tsy malala fa anahy io sady za koa miandraikitra azy mba te hiresaka koa ty inspecteur ty izy ety amin'ny manodidina ety ny tsy malala fa anahy io ary izy amin'ny olona mihaja ety koa ny tsy pakao taoko eo ny toeram-pisotroana lehibe sy tena mihaza indrindra ety ka
tsy afaka ny tsy ho hitany mihitsy. Tena tsy mbola pakoaka. Ay, Zany angamba ny tsy mbola nahafantarako anao. Fa raha ny henoko dia misy chambre d'hôte ihany koa fa tsy bara fotsiny. Sa diso zany? Tsy diso ka. Ny efitra ny ambony rehetra dia chambre daholo, fa ny eo ambany ihany ny bara. Mety kosa ny ataonao madama. Azafady inspecteur fa tonga nraikitra tsoratra ny fanadidina atao madame Landy. Midirar sy brigadier Riva. Faiza va le mpandray tsotra mahazatra iny misy indray no anoloatra fanadidina androany. Ka mbola misy asa ataony io inspecteur dia somary sahirana izy. Le finoko fa maika ange Ramatoa Landy. Ka dia niraisiko milina fanoratana ary tia vonona ny anoratra an'izay. Nisaotra an'izay amin'ny fandraisana andraikitra. Fa tena ho taraiky teto tokoa Ramatoa Landy raha ohatra ka hoe hiandra mpitatsoratra tsika. Ka tsy aloha tomboka amin'izay raha ve ny resaka sa eny tokoa. Efa vonona avy enao madame Landy? Efa ela ny vonona inspecteur fa ny andro ny fandaminana fotsiny. Efa dodona hita marina koa. Ny azonay ambara aloha dia hoe tombananao nisy namono izy satria everina ho ilay ratra tohatra ny diana vy maranitra iny tena hoe nitarika ny fahafatesany. Dia avy eo na fen'ilay nahavandoza ato anaty conteneur ny fatiny. Fa sady apetrao ny aloha ny fanontanianao inspecteur fa efa tsy mahatombona be ange madame Landy ko. Ny fanontaniako voalohany raha dia zao inona moa ny fifandraisana misy eo aminao sy tompoko vavy Anita? Efa voalazako hatrany am-piandohana fonontsika mbola tany amin'ny conteneur fa sanako sandany aina Anita tompoko. Marina fa efa nilazainao tokoa zany saingy mila rakitinao anaty rapport ka tsy maintsy aviray an-tahina ihany. Afaka ambaranao fofoy aminay raha ve hoe ny mikasika azy efa voalazako teo moa ny anarany ka angamba tsy averiko tsony. Ny ankoatran'izay dia tena ambiroapolo taona izy sa maty zao. Teraka teto Tomasina ary lehibe teto ihany koa. Tovy ihany aloha inspecteur izy fa so dia ho sanatry safotra eko. Marina ny teny brigadier Riva. Nitony tsara aloha madama. Azoko hoe tena maharary zany loza zanaka zany. Fa mitony ihany aloha ianao fa ny fahatonianao nge no manampibetsaka amin'ny fahafantarana amin'ny mariny. Rehefa tohiza inspecteur fa tsy maninona. Ranomasondreny mahatsiaro ny silaky ny ihany fa efa lasa ny aloha sahadiny io ka tsy maintsy mirotsaka mora. Saingy sy anelingelina fanadihadiana ataonareo velively akory io. Eny ary. Taiza hoe iza moa tsika teo no nijanona. Ay, teo amin'ilay hoe mombamomba ny tompoko vavy. Anapiko izay efa voalazako dia tsy mbola manambady izy rehefa miasa. Izy no miasa raha tsy madiso? Ao amin'ny parafilinina efa ho roa taona teo eo izay. Eo aminareo ihany zany? Eny tompoko. Ka ahoana milamina tsara ny fifandraisany amin'ny mpiara-miasa aminy. So dia hoe misy manana olana amina ny ato taminy olona miasa ao aminareo. Azo anontaniana koa ny hoe nisy olona tsy mifankahazo aminy ve? Satria mantsy raha marala fa amin'ny toeram-pisotroana ohatran'ireny dia betsaka ireo manana fihetsika na fiteny tsy voahevitra rehefa hoe avy mandray izay kohany sy foanao. Miala tsiny aloha inspecteur fa ohatran'ny hoe mijabaka amin'ny ankety ataonao ka. Tsisy olona zany brigadier. Sa mety ihany tsika. Mitombona raha toy ny fanontaniana napetrako ange. Dia miandro ny valitenanao izay madame Landy. Raha ny hoe ao am-piasana aloha dia tsy misy manana olana amin'ny mihitsy. Tovovavy tsy dia be resaka izay Anita. Tsy fanaony mihitsy ny miara mitoko resaka amin'ny ankizy eny sisiny eny na hoe eo am-pandraisana client. Inoko fa izay mahatonga azy tsara fifandraisana tamin'ny ankamaroan'ny mpiasa. Raha ny hoe client tsy mifankahazo na ny atamindray dia tsy maintsy misy ny toy izany saingy mandalo toy ny resaka ny mamy rehetra ihany ka tsy dia misy kakay na hoe lolo-po akory. Ahoana moa zany no azahoanao antoka fa tsy misy manana kakay sy miandry azy any akodomerana azy dia client fandramatra taminy. Tsy azo reo verina loatra zany satria saika miverina ao aminay daholo reo olona nakao reny raha tsy hoe mivahiny sendra mandalo ihany anga. Ka tsy ampy ho antoka anadiovana azy ny fiheveranao madame Landy. Izay ny hevitra andriamatoa fa asanareo mpanao fanadihadiana manamarina na mandiso azy. Ka tsy misy afaka aok'izay brigadier Riva. Fa mitodika aminao madame Landy.
laza anao teo hoe tsara fifandraisana amin'ny akamaroan'ny mpiasa raha matokely Anita. Zany hoe misy ankavitsiana ihany zany nanana olana taminy. Tena mandinika ianao zany inspecteur a. Zaza tsy nahatsikaritra akory natononako ny teny hoe akamaroany. Asa nainge zany madame Landy ka tsy misy tokony hataitranao. Raha tsy liana mipitsony kely indrindra mantsy zay dia tsy ahitany marina mihitsy amin'ny tranga maro be entin'ny olona manolorana isan'andro. Fa eto amin'izay ary ny fanazavanao aloha fa sao dia lasa mivoana loatra eto ny resantsika. Eny ary ny akamaroan'ny mpiasa ho dia saika mifankahazo tamin'ny daholo fa iray monja ihany no nanana taminy hatramin'izao nahalasana an'izao. Izy olona io ary inona ny antony tsy fankahazonana izy teo amin'izareo? Efa hita tara fa sy tapana ary aloha ny teniko hoe tovovavy ny asa tao aminay izy io. Efa ela io tovovavy io ny asa tao ary tena naman'ny tompoko vavy izy io teo aloha. Eny tahaka ny mpirahavavy tsy mifanafy-javatra mihitsy izy roa vavy ireo. Azonao lazaina ve ny anaran'izany tovovavy zany madama? Dia ny ambangovangon'ny adin'izy roa vavy? Eno a inspecteur ako. Toa asianao surprise be ngery izy zany madama e. Sansosanatrika koa araka hoe tena misy fandraisana amin'izao raharaha zao zany tovovavy zany ka dia ezahanao arovana eo satria efa tahaka ny rahavavy nandraisany Anita azy ka mety hoe efa niraisinao tahaka ny zanaka ihany koa. Tsy mikasa narotsarona n'izaniza velively fa nareo moa manapaka ny temiko foana nefa za vao ilazako. Ka lazao ary lazao tokoa ary. Sonia zay ny anaran'ilay tovovavy. Sonia? Zay arany anao inspecteur. Fa fantatrareo nga Sonia ny dia taitra be ohatr'izany nareo inspecteur anza. Sonia hafa raha vesa tena Sonia tokoa no ambaran'ity ramatoa ity. Nefa tena miaso ambary filinina mihitsy koa nge Sonia e. Sa hoe misy anarana mitovy amin'ny azo eo. Hafahafa ihany zany e. Sady ohatrany vao maika mahampiay ahy ilay nahitako azy tao anaty olona tamin'ilay izay nijery ny vatana mangatsiaka Anita tao amin'ny conteneur. Lasa saina nge anao zany inspecteur ranjy. Ka ahoana toizana ve ny fanadihadiana sa mbola isaitsaina ny Sonia aloha dia amin'ny manaraka indray toizana? Tsy misy toizana manaraka izany kosa brigadier. Toizana resaka koa madama. Eny ary tompoko. Taiza moa tsika teo? Ay, teo amin'ilay hoe antony fifamalinana izy teo amin'ny tompoko vavy Anita sy Sonia kay moa. Nanana olo tiany izay Anita. Cédric ny anaran'io lehilahy io. Toa hoe efa ela ondry zareo niaraka fa niafina be foana. Nisy fotoana nefa fantatro Sonia ihany na fenina ka dia raikitra ny aty. Ka ny tsy azoko ake madama dia hoe inona moa zany no antony nahatezitra n'ilay hoe Sonia raha nahafantatra fa niaraka tamin'ny zana koa izany tovolahy zany. Sa kosa sy ao an-tsainao izay mihitsy inspecteur efa niaraka tamin'ny Sonia Cédric talohan'ny rahany izy sy Anita. Zany hoe nampirafy azo vavy zany le tovolahy. Efa nisaraka tamin'ny Sonia izy vao niaraka tamin'ny Anita indray. Ka tsy azoko ange zany hoe inona zany nampiady azy roa tamin'izany. Ny ray efa ex, ny anankiray mbola vao miaraka aminy. Tsy azoko hoe inona no idivany amin'izany. Zany ve dia tsy azonao inspecteur amin'ny tanora kehitriny dia mijanona ho fanana mandramaty angamba fiheveran'ny ny olon-tiany. Ka na dia efa misy aza ny fisarahana tao aoriana dia mbola raisiny hoe tena rafiny ihany izay misolo ny toerana. Fa ambonin'izay mbola tian'ny Cédric Sonia ka mbola mananteny ifamerina taminy. Saingy ny fisiany Anita ny nanembatsembana an'izany fandreny izany. Mazava ny amin'iny fa tsy nisy nanana olana hafa taminy zany ankoatran-dramatoa kely Sonia. Toa tsy nisy aloha raha mifantatro hoe raha tsy misy fantaniana intsony aloha ianao inspecteur dia aleo angamba andeha amin'izay fa efa atoandro koa tia ny andro koa. Za koa ngamba mba andeha sakafo efa tena mitatao vonana ny andro inspecteur. Ndao ary fombin-dalana nareo e. Makasitraka anao madame Landy tamin'ny fiaraha-miasa. Misaotra tompoko mandra-piona mandalova ihany indraindray e. Fa so inspecteur era aminao tokoa arariva fa tsy akatra ty ampiasana fa misy raha mpialakaviana. Fa ty raporty ngamba ny avelako etrany fa mety ilainao amin'ny fanadihadiana. Eny afaka mandenao brigadier riva. Raha pitsy zany e. Fa inona tokoa ary nahazo an'ilay zalahy io. Zany raha tsy niridana fotsiny tsy anao veloma akory. Sady misy raha mpianakaviana hono dia tampoka be zao izy vao milasa. Afaka. Fa aleo koa aloha nity bro dia andeha sakafo ka.
98.8. Ay ve ohatran'izao ny ato anatin'ity bary filinina ity. Be olona koa ato zany. Nefa tsy weekend akory fa mbola salasalan'andro. Aleo ery amin'ny bary ery mihitsy mipetraka dia sady mandinidinika ny ato fa enso sady mahita ny enena tsehatra no mahatazana ny akamaroany latabatra ato. Manahoana ianao? Ary sambany aho mba nahitanao nakato aminay androany a? Sonia, fa maninona ty koa ianao? Atao amin'ny asako. Taoko efa nilazaiko alah zany inge. Sonia ihany raha ve izany tovavy nilazay madame landy zany sahavo. Mety tena izy ihany ka. Nefa aloha azafainay aloha hita hoe. Azo tao variana be ho aza ny inspekteurako izany. Tsy variana ka. Fa toatra nay olany azo hoe Sonia tamin'ny vao mipetraka teto dia lasa ny saiko hoe sao dia mba hainao ary ny tadiavy lehibe nareo ohatra. Sa misy olona hafa manana izay anarana izany eto? Tsy misy manana anarana Sonia afaty izay ihany ato ka. Sady tsy naheno olona ny anto izany koa nefa ianao aza vao mipetraka teto dia efa nataoko. Mety disidisy kely aho zany. Na mety efa manina anao dia natonona tsy na ny anaranao hatramin'ny saiko. Fa ianao ty moa ty a. Tao tsy tsaroko ny toro fitiavana tamiko ianao tao anatin'izay herinandro maherin'ny faneraseran'izay. Nefa tao mifampitondra ohatran'ny mifankatia-tsika indraindray na matetika mihitsy azy. Ary ianao aloha ve ty ahy? Efa fantatrao fa eno no vaniko. Ary za ve hono tianao? Azoko verina hoe tia ihany ianao ka. Satria tsy nandany otrika nataoko ianao isaky manorika anao a. Sady aloha hijanona amin'izay aloha izany fa tia anontany anao hoe taiza ianao tamin'ny maraina tamin'ilay avy any amin'ny vahoaka iny. Azafady amin'ilay fanontaniana. Manadiady ny inspekteur. Sa kosa sary-piaro. Aleo atao hoe afo naka ty ampiasana ary ahy. Tena mamahazo vazy ahy mihitsy ty zipo ty. Fatany tsara fa hitako izy ary mifanotsy mihitsy ny maso nefa dia sa mandainga tsotro zao ianao vavy fa hoe avy hatrany tena monjy azy. Ary raha ilaza hoe hitako ianao dia ahoana? Ngamba nahatsiaro ahy ianao dia lasa ohatrany hoe hitanao tava mihitsy a. Mety namitaka anao ny masonao. Ohatran'ilay sofinao laza fa nahen'olona ny antony anarako teo. Ary izy fetsifetsy a. Mahay mamilivily resaka sady mafy vava tsy mamaly amin'ny fanontahiko akory. Sonia, Madame Landy, azafady madama fa angamo ifampiresaka amin'ny client nanakaramako anao tory Sonia. Efa adiny firy aza iny nanaramaso anareo teto fa dia miresaka tsy manana ihany mihitsy. tena miala tsiny madama fa tsy ilaiko ny tena otsondry e. Azafady madame Landy fa zangy no mitazona azy ilay teto e. Fa inona moa zany ilay idorodoron'ny Sonia io fa tsy lasa mandray olona tena manosoro mihitsy zany raha olona. Oe, azafady aloha inspekteur fa somary ny akapeo kely tamikalan'ny teo koa. Tsy tonga solo ianao ato aminay e. Dia tratraso ianao madama fa mbola mamerina fialatsiny ihany atompoko fa tena izany diso teo fa lasa ianareo ndray no fanditra. Tsy misy tsinonao zany ka efa lalana fampifehezana atao ampiasana ny hoe tsy mahazo mifampiresaka amin'ny client ka tsy maintsy mibedy an'ny Sonia. Sady azo antoka fa tena nampiresaka anao izy satria izy no nanakadresaka tamin'ilay anao noroany iny. Hitanao iny? Hitako daholo izay zavatra mitranga teo inspekteur Anja. Raha sendra sy vao tsy falitro ny masoko aza dia hitan'iretsy ny caméra mandeha 24 heures sur 24 iretsy. Na dia any ivelany aza tsy maintsy nasiana caméra ihany koa dia afaka hitako ihany satria saika mampiasa ny tony fakantsary fitsikilovan'ny tony daholo ny olona manodidina. Izany eo ihany fa inoko fa tsy tonga ho azy ianao aty aminay io sa manana antony sady sa mila mijery ny ronatsary nireo trano manodidina koa zany ahitako an'izay fomba
voany any tatato talohan'ny tsy nahitana azy. Tsara kay aloha miandro ny valy tendro ty raha matoty teo. Aleo valiana aloha ka tsy diso ianao madama. Saika anatitra an'ilay taratasy avetsona Sonia sy Andriamatoa Cédric reto ho atao fanahy dia adina koa ngary zareo. Voalazanao saingy tsy misy hitako ny tranon'izy ireo moa tsy misy fantorana teo ny tena anarany dia tonga aty satria azoko antoka fa tsy maintsy ho hitako aty zareo. Iny efa hitanao iny ny Sonia aminy fa i Cédric mbola tsy hitako tato mihitsy zao androanko. Zay aloha fa naramasina any amin'ny kesa fa efa manomboka be olona koa ka sao dia misy tsy araky ny ankizy mahazo toa inspecteur. Ya mahazo tokoa ianao madama. Lasa ry le madama ary tsy makany kesa koa izy zany ary toa anatina Sonia rehefa miresaka nefa mifamaly raha izao fahitako azy io ka ety amiko koa tsy mareziresaka ifanaovany. Iny kosa ny falasa ihany madame Landika efa nahiko ikastanana Sonia mihitsy izy teo iny. Aleo anatonako hoe Sonia aloha dia hiala tsiny aminy Sonia, fa manina ianao no mitsoka e. Azafady tompoko fa tsy afaka miresaka aminao azoko tsara hoe matahotra obedin'ny madame Landy ianao. Tena saika hialatsiny aminao fotsiny ange. Zany nahatonga reo obedy teo mifonaki Sonia. Tsy manana olana aminao fa andehana amin'izay ka aleo tonga dia sady mandefa tsy ala eto mihitsy dia eny ary oy azafady zany tena mifona fa variana koa ako. Lasa ianao ndray ty miondrika mitsipona vaky ny very. Aleo fapiko ianao tompoko. Brigadier ihany ty inspecteur fa inona ary ty manao tompokotompoko ty ay ve lahy ihany io e. Gaga moa fa angamo hoe raha ty tsy hoe hamonjy raha-pianakaviana indray ka voavy tamitsy io inspecteur dia mba nandalo tato hoe hanala azy kely hainao ihany ary anao manina ty ka to sambany amantsy vao nahitanao sa mbola toy an'le fanadihadiana tamin'ny maraina ihany zao. Mandeha falian'ny olona se momba mijerijery sy metimety amin'ireo tsipakely manjetsy ambony sehatra retsika. Sady samy manjelatra tahaka an'le tsangana mihodikodiana ny dolo tokoa moa zareo fa angamo tsy efa Sonia ny inspecteur azy. Vazovazy aloha zany ny inspecteur fa sao dia tezitra eo ianao fa andeha tokoa fa efa mandefa message sady ty raha fotsy hoe mila modika. Eny dia raha pitsy zany brigadier. Ary tena izay le ry dia efa iry sady ary misy olona miresaka aminy io zany saingy tsy tazako fa tako ny andro trano ny sandry ny avimoza ny tsinjiko eto. Azo antoka fotsiny aloha fa tanan-dehilahy io lehilahy misy tomboka vatsa sarina menarana lehibe ny tanatana vavy ary tsy maika koa kay le ry fa mody milaza fa maika fotsiny. Inspecteur, fa ino ny teny mijajirika fotsiny miaraka amin'ny vakina very ty? Andeo aloha andefasako message ny service raha izy dia alany eto reto vakina very reto. Sika kosa andao aloha hipetraka etsy andao ary. Fa zao tokoa madama apetrako aminao ngamba ny convocation an'ny Sonia sy Monsieur Cédric eto Sonia matsy tsy mety miresaka amiko intsony moa le tovolasaka izao tompoko vavy io tsy fantatra akory. Azonao apetraka amiko tokoa reto saingy aleo ny andrakala kely ihany no zoniko fa ny andra tovolahy aleo ianao ihany manome azy.
aleo fa topoko anao izy rehefa mandalo fa efa tazatazako teo ihany izy izay. Misaotra madama. Ary efa nilazainao amin'ny monsieur Cédric avy eo hoe maty ny olon-tia? Nahoana moa no afeniko fa efa nilazaiko izy ka. Tena nalahelo anie izy inspecteur nandray an'izany. Saika safotra ny ranomasy teo mihitsy nefa dia tovolahy be anie izany. Oay, ty tamin'ity tokoa ny ianao lahy fa saropisaina. Cédric, fivetivety angeno ianao e? Tena azoko antoka fa tia mihitsy ilay bandy niresaka tamin'ny brigady eto io. Io ilay tomboka vatsa. Tena izy io. Ahoana izay madame Landry? Misy olona mitady anao io. Aleo aloha ataoko mifankafantarina dia avelako eo nareo roalahy. Izy ny Cédric olontiany tompoko vavy any Italy inspecteur. Faly mahafantaranao. Izy kosa no inspecteur Ranja Cédric. Izy miandraikitra amin'ny mpanady adina tamina fatany any Italy. Toraka izany tompoko. Faly mahafantatra anao. Dia izay fa avelako eo aloha nareo. Toa avavako ny fijerin'ity bandy tia madame Landry. Eny na raha mahatoniny koa aza moa manao fijery mampiahy ahy. Nefa mety tsy mitomba ny eritrertroka. Mety hoe mifandray apo fotsiny izy noho ny amin'ny tompoko vavy. Nefa izany mahalala raha. Fa iny aloha inspecteur nitadiavanao anara tsy madiso. Mikasika ny anita. Ia, makasika adritraka. Oay, maheno aloha findainse. Misy azy tika. Maisanaiza azoko valiana no sady miresaka tsika. Eny ary, ka nanahoana fifandraisanao sy tompoko vavy? Efa tompoko vavy tampoka tetoko moa ilay olo tiako. Nitakeliko. Lama tsara ny fiainanay tompoko. Tsy maniadiady firy izany izay. Rehefa mahapikasana hivady mihitsy no lasa tampoka anita. Koena eo angamba tsy dia tampoka ihany satria efa ho herinandro talohan'ny nahitana ny faty no efa voalaza fa hoe tsy hita popoka izy. Tsy batra fa era tokoa ianita sangy. Tampoka be tampoka nandray fa maty ilay olo tiako. Samana nieritreritra azy namanina toy izany. Tendry telefonina tsy miato ilay ity izany. Dia mety izy ireny no miresaka aminy. Mety misy ifandraisana amin'izao raharaha izao ve? Alolo toy izy anaty adina ihany iny Italy. Fa ovinona ro ny ela farany? Tamin'ny lalaka misy na somangamba. Izany hoe fa tao anatin'ny fotoana tsy nahitan'ny olona azy intsony izany? Tsia, tamin'ny tapabolana izany. Tamin'ny herinandro lasa iny no tsy tatia tamaka fa niakatra nangaly dadasiny ny tany Antananarivo. Ary vao io arivo mihitsy vao tonga ka nikasa hoe hijerena ny tatatiako nanjo. Vao rasa miandra. Mairezasy fa mba manitona masoko tokoa sy izany antsy mifatotra eo ambalan'se izany. Tsara teveriny taoany sady azoko antoka hoe tsy be mpanana. Mba azoko jerena kely vetivety hoe azafady monsieur Cédric. Ty rasoka resy raha mahaliana anao fa tsy manino. Vitsy mpanana tokoa satria fanomezana azoko avy amin'ny sakazako avy any ampitan-dranomasina. Izany hoe tsy vita teto toerana izy iny. Ary mino fa tsy misy manana ny mihitsy eto Madagasikara fa izay ihany no manana ny. Ary telo zoro maranitra be ka izy ty fa tsy ohatran'ny antso mahazatra. Fa efa mialina ty ny andro ka aleo ny miborapitso ariva tsy nandresaka. Makaina tsara aloha se. Zay fa veloma Cédric. Veloma no monsieur l'inspecteur. Fanofoko sonia mila manaraka an'iny ahitako an'izay aleny sy ataony. Ary tsy brigady rivo ara ve izy miafinafina capuchon izy ry amin'ny sisiny ry. Ka moa io tsy efa hoe andeha ody. Tena misy teso. Ho fantatra hoe ihany no momba an'izay antony maha eto any brigady fa
maika aloha zao dia ny fanarahana Sonia. Angatsy mbola andeha anga inspekteur. Teo tazako ny koropakerivo mivoaka nefa dia izao mbola tratrako mijorojoro fotsiny eto ivelany eto izao indray. Efa alina kosa izao nefa tena andeha mihitsy aho fa ilay kely mitazana ny arabe ny Tomasina sy Bangila tsofina ny an'ny Dobomponja malefaka eto. Fa izao tokoa raha malalaka ianao madama dia mba mandalovana ny bro rapitsa. Eny ary farovina tokoa moa izany no azona ialaina ny fatana mangatsika ny anitay. Efa niantso ny reny amantsy ka hoe atao rapitso arivo ny fandorana ny faty. Mino fa efa azonareo reny rapitso ihany isika. Efa vita amin'ny mpitsabo mantsy ny fizahana. Fa maika kely madama fa aim-bro rapitso izany no resaka misimisy. Rapitso ary izany inspekteur Ranja. Efa lasa nge inspekteur teo? Fa mbola saika narakaraka azy nga hono ny afako sa mitan'le resaka tsy vita tamin'le nibedesiko iny. Tsy izany ka. Zaza niandra azy lasa mihitsy vao mivoaka teo fa tsy teo hitany aho. Mana nga hono ampahano ratsy ka miafakafina fa matahoatra polisy. Inona moa madama andra tsy ataoko eo fa sapako nanaramasy be ahy izy tamin'le tato amin'ny bara teo ka atahorako sao dia anaraka sisa nisy resaka mombana izay taminao to. Tao mailomailo mitady ampangatena ngendry izany Sonia e. Aza fantatro moa hoe misy fandraisany amindry izao aferana afatiny zanako izao fa dia ataoko mahita faisana mihitsy indry dia efa mampitandrina izay. Inona moa madama nidirako amin'ny sena afatany Anita? Senao aza ve maniry ny afatesany kokoa noho iza? Zao maty izy dia malalaka tsy misy manelingelina ny lalanao. Afanginy kely ny vavandry tsy misy zava-patatry io mihitsy na dia kely aza fa aza maika ny pentsipensona mihitsy. Misy zavatra fantatro matoa masamy teny madame Landy mitandremy ianao fa maninona tsy misy tokony atahorako andriko eto e. Tsy indrindray akory no andrahoana eto fa na dia tantaraindry any amin'ny inspekteur kely iny daholo izay fantatry indry rehetra tsy ahoako. Fa iny zato mampifamaly nareo mianaketo. Amboary kely anao fitenao Cédric fa tsy misy manana anakany izany ao. Ny zanako efa maty. Tsy misy teo zanako koa raha matotia. Mba fomba fijery riany iny fa inona daholo ary izany zavatra mampiaka fofona anareo izany. Lasa fahampitono eo amin'ny rafozanao. Ops, sady rafozana moa fa lasa fa sautary ny livraison ataoko e. Mandehana mihitsy koa e. Fa inona izany le tena olana antsika e? Sosotra tsy te hiresaka an'izany tsony ahy e. Fa izao tokoa tena mila mitandrina ihany tsika fa atao malala zavatra ilay kiala kely iny Cédric. Za koa mahatsapa hoe misy zavatra tiany ambara tamin'le fiesiny ilay fiteniny farany teo. Nefa tsy olan'izany e. Inona koa moa izy ianao no azony atao? Marina k'izany mamoana. Foto be ihany ty raharaha ty izany saingy hatreto dia vorona betsaka any amin'ny Sonia ihany ahako. Na izany aza mbola tsy ampy hanamelohana azy reny omaly renika. Afaka mandroso ve inspekteur Ranja sa mandrosorisia? Ary toa bongobongo masala amin'ny olona tsy natory ngelao izany sa zarana natory. Nefa tamin'ny 7 ariva dia efa niala tany amin'ny bary filinina nge. Eo koa ty dia mody mitsapa eo nefa dia hita zao le miverina tany tamin'ny sasak'alina iny. Fa efa reto kory se le valile fizarana natao tamin'ny tompoko vavy fa hoe mba topazako masoko io le inspekteur. Reto tia raha rak'io izany dia fahaverizan-draha be no nahafateny Anita ary nahitana tahana zava-mahadomelona betsaka koa tao amin'ny rahany.
sady le tena mahery mihitsy rehetra io hitako koa zao inspekteur dia toa hiverina fa miara-ny fanolanana izy saingy tsy voamarina tokosana hoe taloha nataorina nafatesana izy miara-ny herisetra ranofo zay fa eto a brigadier ohatrany lasa ihany ny saiko hoe to misy anahafa mibetsaka amin'ilay trangana nafatesana tovovavy voatsila akory ty trango ty asa jeny mosa izy ilay anaran'ilay izy tsy mitovy kosa inspekteur tiany eto azo inona hoe tena vonon'olona mihitsy fa inazo ny ramatoa kely jeny iny ohatrany hoe voamarina fa izy ihany nafatiny tena ny tamin'ny fitsondromana roroa be loatra koa ary hodinao tsy hitanga fa samy voalaza fa tsy hita popokandro maromaro talohany nahitana ny vatany mangatsiaka na ianitana ijeny dia inona moa zany ny tianao ambara inspekteur ranja to misy ifandraisan'izany fahitako an'reto rahararo reto ka sady raha tsy diso dia mpiasa tao amin'ny bary filinina koa le tovovavy ra iny ka raha mpiasa moa dia maninona ka amiko aloha tsy dia misy ifandraisany loatra mihitsy zao ary raha hoe ny amin'ity tranga famonona ny tompoko vavy anita ty manokana dia efa nanana olona iaina izy ka le olona iainao iny ihany hitako ngenao ny resaka tamin'ny Sonia tamin'ny alina mazava fa miayay azy ianao matoa na naraka azy fa engane fotsiny mba tsy hodovinao sy noho ny fifandraisana misy eo aminareo tsy diso ny volazanao saingy tsy hoe manadio an'ny Sonia akory raha mbola tsy nisambotra azy fa mbola tsy ampy mipirofo ahafahana manao an'izany fa brigadier rivo tokoa moa zany lasa mpitsongodia asa aiza kosa inspekteur fa azo ny verina tany bara filinina tokoa alina zany hoe nikasa no mangingina ny fanadihadiana voalohany aloha saika angarom-bava ny Sonia nefa ohatra ny konsokonso-peka ala dia saika hoe Cédric andray no andeha hanaovako fanadihadiana tapahako aloha anao azafady fa angamo fantatra Cédric sy ny fifandraisany amin'ny Anita tokotaniko nge ny bara filinina inspekteur fantatro tsara zany eny fa toizako aloha ny fitantarako saky resaka tamin'ny Cédric aho za taminao nefa hitako hoe fa nanontanianao izy ka dia nalioko ny andro ezerina andehanana ka nanaraka azy mba halalako na misy tokony ahina ny aminy na tsy dia nanahoana niala tao amin'ny bara izy tamin'ny telo maraina tano any ary avy hatrany dia nody retina laiky sary reto mipirofo ary azonao amarinina mihitsy ny ora nakako ny sary eo hatreto aloha zany dia Sonia ihany mampiahy andrindra azonao lazalazaina tokoa ve aloha hoe nanahoana tokoa ny fanarahana ataonao azy vonovoaka fa iny zany inspekteur tena le fitoeram-pakasim-baravarana azy iongodio brigadier mahavezira ihany nefa io ka nisy nandona matomoko di tena misy meno nge zany ny resantsika aleo vonjeko jerena angana aloha zany olona zany so mba mbola tratrako andala tsara ihany Viva 98.8 Madame Landy ianao nihainy resaka atao ivelany tao azafady kosa aloha inspekteur fa tsy nikasa iainy resaka velively fa tonga araka le fotoana mifanarahana maly iny fotsiny saingy reko fa mbola nafana ny resaka reo ka dia tsy niditra aloha fa nangarangarana fotsiny dia nanomboka taiza moa zany ny resaka renao toka nanomboka hatrany voalohany mihitsy satria teo alohako brigadier rivo teo fa izy tsy nahita fa mahaliana koa aloha ny tohan'le resaka reo teo raha marina ke dia tsy ambara telo ny fanadihadiana aloha ny resaka rehetra mandra-pahita ny mariny nefa renao ary zany efa manahirana ka maika hoe ampiana ndray ve tsy maninona fa aleo lazaiko ihany so misy azo anampiananay ka lazao ary raha le ianao sy Sonia avy ny fahamaly iny madama dia nandeha tany velatrano izy dia nakaboritra avy eo badiky le koveta amboninkazo lehibe io dia avy eo nandeha tongotra nakany amin'ny poro dia niresaka tamin'ny olona ray dia niaraka niditra atao anaty conteneur zareo zany hoe nihindrana olona mahaly conteneur zany anao vava fa hoe navesatra ny entana netiny raha ny fahitako azy dia io olona nyresahany io no manana fanalahidy le conteneur ary efa mifano fotoana teo izy matoa lalina indray zany inspekteur
tsy mbola zany ny tena lalina fa izao e. Nametraka an'ilay baoritra fotsiny nataony Sonia dia lasa izy, ary lasa koa ilay olona niaraka taminy avy eo. Dia natonoko akaiky ilay conteneur dia inona no hitako zareo? Inona? Sady tsy misy laharana no tsy misy ansainina koa ilay vata vy be. Zany mitovy amin'ilay nahitana ny fatiny Anita zany. Zany indrindra. Dia tsy nanontany ny tompona andraikitra ve no inspekteur? Mikasa ny tany tokoa. Dia niverina tany amin'ny maraina teo. Nahagaga nefa dia izao. Tsy hitana ilay mpiandraikitra ny ladoany teo amin'ny nahitako azy tsony ilay conteneur. Tena tsy mahazavazava tokoa zany ty Sonia ty raha izaniko. Tena mampiaya mihitsy a. Aiza koa dia sy pakely ohatran'iny ve dia mandeha irery amin'ny sasakalina makeny am-po. Eno a? Na izany fotsiny aza dia efa tsy normal na maika fa miampy an'ilay conteneur hafahafa. Fa zany hoe fa hono afaka mivoaka kely aloha venao brigadier fa misy resaka toko amin'ny madame Landy manokana. Ka raha eo amin'ny sehatry ny fanadihadiana ange zany inspekteur dia mila sahametsika satria mila mandray atsoratra e. Aleo fa raisiko feo dia tsy ratansi avy eo e, fa aleo aloha izay mba hiresaka mitokana. Ka efa lasa ny brigadier ka eto amin'izay ny resaka ao ary zao madama. Eny tompoko? Zava-mahadomelona ny heverin'ny mpitsabo fa hoe nafaty anjanakao. Efa reko tamin'ny resaka reo teo zany. Ka zao ary efa mpandrairay andreny izy. Tsy mikasika na dia sigara azy Anita, ary tsy mbola nitoka teo amin'ny olony akory izany alcool zany. Tsy mbola nisy fotoana izy hoe nanandrana ny tsindrona ohatra. Ao amantsy ianao. Inona ny tsy efa nataon'ny Sonia andresena lahatra azy handray iray zava-mahadomelona tamin'ny zareo mbola mpinamana saingy tsy nety resy lahatra tamin'izany mihitsy ny zanako. Fa Sonia zany mandray zava-mahadomelona isan-karazany mihitsy izy. Nareo malefadefaka nareo tena mahery. Mahika mipanga Sonia daholo ny zavatra rehetra. Inona hoe izany ngongonona izany inspekteur fa afaka maka ny fatin'ny zanako amin'izay ve aloha ahy e? Mbola misy tsy milamina kely ny taratasy fa raha sy ampaninanao dia afaka ora ray sasany eo miverina. Oay, azafady fa tsy fantatra hoe mbola ay ve ato madame Landy. Aleo aloha ivoaka kely aloha vetivetika. Allo? Ay, daholo izay lahy. To mbola ato izy arbainina. Skoboko fanasain'le reny voaka angahy e. Zay fa ampitaiko vaovao ao ihany lahy. Voaka nisy e. Manao ny inspekteur keliko? Sonia, mandrosoa ianao. Ve mbola ty vehivavy ty ihany e? Ary efa tsy malala fomba soniko kinareo zany Sonia ankehitriniko. Miditra birao an'olona nefa tsy mandondona akory. Tsy olanao zany fa mitompona birao aza tsy manisy olana e. Milamila aloha reo fa aza mifamaly eo e. Andeha ngamba aloha inspekteur fa tsy dia mety amiko koa no mifanakaiky loatra amin'ny olona avy any anaty lavaka ohatr'izao fa sao dia mamindra. Sao mamindra n'inona? Lasa afatsy. Mipetrara ianao Sonia dia andoha tomboka amin'izay ny resaka fa mandroso fotoana. Ka ina ho ny tianao ambara amiko? Mipetra aloha ianao e. Dia asa sara angototra an'izao fa ataon'ny bronky itsika izao fa tsy hoe any ivelany akory. Ao ary dia ina amin'izay ary ilay resaka e. Taiza moa ianao alina rehefa avy tao amin'ny parafilinina e. Sarom-piaro-ndray nga hony. Aza vazivazy raha matoa kely Sonia fa fanadihadiana iny atao aty amin'ny polisy fa tsy hoe resaka ataon'ny olo tianao akory. Ay, nahoana hono ampitsongo dimy manontany azy nalehako nefa dia nanaraka teny foana mandramaraina. Tsy azoko. Fantatra ange fa nanaraka ianao tamin'ny alina e.
hitanao daholo ny lalana rehetra nalehantsika ka tsy mila manontany akory ianao. Hitanao tsara zany. Aleo ara fa dia tonga dia tsoroko ny resaka. Inona ny tao anatin'ny miboritra naterinao tany amin'ny poro iny? Inona ny tao anatin'ilay conteneur nidiranareo iny? Ary iza ilay olona niresaka tamiko iny? Dia mbola piko koa aza hoe dia nahoana ny tsy nisy laharana ilay conteneur ary nanjavona tsy teo amina hitanao azy tsony rehefa maraina ny andro. Tena vavy ty vehivavy ty ka. Raha efa voavinavinanao sala amin'izany daholo ary ny fanontaniako rehetra dia valio amin'izay. Iraka fotsiny resa. Iraka mpanatitra ny miboritra ny isaky ny hariva ary tsy manana ny rohijery azy ao anatiny fa ratsy izany. Ratsy izany dia maninona? Ary mbola tsy nandramanao ny jerena mihitsy izany ny tao anatiny? Tsy mahasoa ny fijerena ny ao anatiny inspektera. Nefa efa nisy fotoana nijereko ihany. Ary aza manafa ho lazaiko anao amin'ny farany izay tao anatiny. Fa mandra-piandra an'izay aloha dia efa aleko ihany ny fanontaniana manaraka. Mianao ary olona tsy tena fantatro fa efa niresaka. Ary mbola hiresaka aminao ilay hitanao niaraka tamiko iny. Azonao lazainy ara ve ny anarany? Tena tsy mahafa-po mihitsy mantsy ny valy teninao izany. Miala tsiny aloha fa tsy afaka ilazana anarany aminao zaho na every fotsiny hoe tsy fantatro ny anarany. Raha mikasika an'ilay conteneur indray tsy misy ninona tao anatiny iny. Ary mikasika ny tsivy ny laharana dia tsy fantatro mihitsy fa tsy misy laharana ohatran'iny foana ny conteneur naterako entana. Tsoriko aloha fa tena tsy mahafa-po mihitsy ny valy teninao saingy tsy manatsafidy nefa ianao inspektera fa tsy maintsy mionona amin'izay voalasako aloha. Tsy maintsy ho fantatro ny afeninao ahy. Ary omeo aty nge ny tananao ho asianao peratra mosa atao inona? Atao feno tasy kely be dia be nge izy izany fa nanino ireny? Lany moko ireny. Ay lany bibikely ireny. Lazaiko fa biana tsindro roro azako. Ka ahoana azy? Afo dia hitianao any amin'ny violon ve hony satria voararany lalàna amin'ny fitsondrona an'ireny sa ahoana nataonao? Azoko tazonina tokoa ianao. Saingy maivana noho ny sazy azon'ny mpamono ny sazy azon'ny mpandray roroka dia aleoko azonina noho ny von'olona ianao dia mba masika kokoa ny sazy. Tena mono an'iza hony ka dia higadra firina. Viva 98.8. Namono ny anita ianao ary mety higadra mandrapahafaty. Brigady Arivo fa ino ty miditra tsy mandondony ty Miala tsiny inspektera. Tena mifona mariny. Tsy vita hatreto zao resaka so brigady fa mbola hiresaka ny sazonao tsika. Saingy mipetra aloha fa anony fanadihadiana Andramatosoany ilako no mba miseho milay ana sazy eto. Mbola ho avy ny anjarana. Manino izy ianao? Tsy maninona akory. Fa tsy alova eo toizana amin'izay le resaka tokony atao. Marina zany. Ka avy hatrany dia hitsotra ny namonao an'ny tompoko vavy ve ianao raha matokely sa? Tsy namono an'izaniza zany tompoko ka ninona mono tantaraiko aminareo eo angano? Aleo ary fa zany iteny. Tezitra tamin'ny anita ianao satria niaraka tamin'ny Cédric izay olo tianao taloha izy. Zany izy hoe olo tiako taloha kinona mono itezerako aminy amin'izany. Ezitra ianao satria saika mbola hifamerina amin'ny Cédric fa zava-benga zany sady tsy azonao lavina satria maro ireo vavolombelona nahita amin'ny famalianareo sy ny fanerenao azy isaraka amin'ny sipany. Diso nareo marina fa manana ravivavy tokoa i Anita. Ravivavy ny mandrak'androany saingy tsy izaho. Malaky manala tena sady raha matokely zany toizako aloha ny teniko dia aza tapatapana tsony miketrika an'izay fomba ampisarahana andry zareo ianao ary ny famonoana ramatokely Anita no hitanao fa vahaolana. Dia ahoana hono izany namonoko azy eo indrindritsika izao nasianao drogue ny sakafo ny Anita satria ianao no manao ny lakozia indray. Rehefa nalemy izy dia natsoinao ilay bandy ny fanao fotoana taminao teny amin'ny poro iny dia mibatainareo tao anaty conteneur izy dia avy eo nasainao naolan'ilay niaraka taminao izy ary mba ho tapotra ny ainy dia nitsondrononareo vy ny kibo ny havanana. Ekenao aloha hatreo. Tsy ekeko.
raha zavy nanao an'izany dia tsy nisy olona nahita na hoe hita tamin'ny caméra de surveillance ny batanay azy. Zay indrindra fantatro tsara daholo ny toeran'ny caméra dia tamin'izay sisiny tsy azon'ny caméra nareo ny nandeha ary profo tsy azonao laviny iny ruban mavokely eny an-tananao iny. Maninony te? Nahitana tahaka an'iny koa tao amin'ny conteneur nahitana ny fatin'ny tompoko vavy. Mazava fa ianao ny tompony. Ary nilatsaka teny an-tananao tamin'ilay ianao nanidy ankamena ny conteneur alefa hitanana ruban dia so mibanganao zao. Mahay mamorona ianao ka azo raisina fa tsy mitombona izay voalazanao. Ary tiako mariana ety ampamarana fa tsy zarery manao antony ruban tony fa mipiasa vehivavy rehetra ao amin'ny bar filinina. Izay fa lasa raha tsy manana angano afatataraina tsononareo e. Izay ngely nampiaso anao a tsy mialeto aloha raha tsy izay no miteny hoe afaka mandeha. Maika e, ito tonga dia sambory raha nagatra anareo. Raha tsy izany dia aleo handeha. Hoe bonus farany saika diniko droga tsindrina sy fanondrona azy no tao anatin'ilay baoritra ao omaly ariva inspecteur mandra-piony nareo. Allô? Allô? Maheno ve? Allô? Olo ty sedy misy vaovao le serbaina tsy afaka amin'ny cause bobaka fa so misy mahakobo eto fa aleo alefako message amin'ny lafotsiny dia mba mijereva foana e. Sary serbaina alefako zao mihitsy. Brigadier Rivo. Inspecteur ay ve anao taorinako tao e? Tsy zany fa itenanao fotsiny aho hoe rehefa avy mandefa an'ilay voavoany amin'ny sedy ianao dia tonga fa miboroko fa miandry anao ao ho avy eo inspecteur. Soa fa tsy mikozy bobaka fa saika akobona inspecteur tiako. Zay fa lasy ty message ty ary aloha amin'izay aloha mibro an'le rifatsy. Mansoa Brigadier Rivo ino ary ty mianahana eo maravarany ity? Ay ve be olona be ato e. Manao nadaoly aloha e. Salama. Azoko fantarina ve inspecteur ny antony antsoina aty a? Mahazo toerana aloha se satria moa efa efidolo nareo efatra menada mianaka dia atombokontsika amin'izay ny resaka. Sady efa dodina mihitsy alala hoe inona moa zany ny amperitsono miaraka amin'ny sony asy madame landy ary Cédric. Araka ny fa azonareo an-tsaina angambany dia ny afera famonoana ny tompoko vavy anita no napetsiko anareo. Dia ampifaliana io lazako aminareo fa efa fantatra ny nahavandosa. Tsara kosa zaniko. Dia izy arao zany namon'ny olo tiako monsieur l'inspecteur. Mazava ho azy fa sony azy zany e. Mety ho izy nefa tsy voatery ho izy koa. Ny azoko antoka dia ny ray aminareo efatra no nahavita ny famonoana iny. Ka fantatro satria izay nanao an'ilay izy inspecteur. Toa izay indray teny averanao aminany hoe izy aminay zany le izy. Fa ny ahy kosa aloha dia efa lazaiko fa tsy amelako izay namono anjanako a. inona nisy pirapirananao mijery eo madama? Aleo aloha samy mihaino fotsiny dia tsy misy mifampijerijery. Aleo ngamba milamina kely azafady ny azoko ambara ety ambolohany dia samy azo iverino nahavandosa tamin'ny tompoko vavy daholo nareo efatra ireo. Saingy iray ihany ny tena namonany Anita dia tsy iza fa i Cédric. Zavy olo tiako an'iny monsieur l'inspecteur ahoana ny ahafahako mamono azy? Io aro alefa naiko fa tsy maintsy hiaro ny sony ahy ianao inspecteur Ranja. Milamina aloha fa efa voaporofo izany voalazako teo izany. Tsy mitombony izany. Zany ka tany Antananarivo tamin'ny fotoana nitrangany ireny zavatra ireny tsy nahita ny Anita akory ary efa arivany nahitanareo amin'ny fatiny izay vao tavaverina teto Thomas. Teto Thomasina ihany ianao fa manafina fotsiny ary fa naray vaovao avy amin'ny Brigadier Rivo ianao fa efa hitanay vatana mangatsiaka
dia izay ianao vao nivoaka ka avy tany amin'ny zenaleanao tany. Araso aloha inspecteur. Za ndray zany niendrikery anao fa piraitsy kombakomba amin'ny olombeloko ka. Efa mandrosonka izao ny teknôlôjia brigadier. Nampiahany fintsika eo tatoato. Tena asiako ny jeren'ny teknisianina avokoa ny serasera ny fanaovanao tamin'ny olona tato anatin'ny 4 andro. Ary hita fa hainao tokoa ny mpampita vaovao amin'ny Cédric na hoe antsoina hoe Sedy ihany koa moa ny anarany. Sao dia mba fanosora-potaka na fotsiny izany inspecteur. Misy proof avokoa izay voalazako a. Voalohany dia voaproof fa teto tamatavy ihany Cédric satria isaky ny hariva tamin'ny fotoana lazainy fa tsy nahateto azy dia hita tamin'ny caméra de surveillance le trano mavy teo akaiky ny bary filinina fa mbola mivezivezy tao amin'ny bara ihany izy. Fa zany hoe tany amin'ny varavarana ambadika fotsiny izy niditra dia tany koa izy no nivoaka. Tsy marina izany. Diso zany. Azoko menadika mitovy amin'ny olona tsara manaprofo an'izany nareo avy eo. Fa toy izako ihany aloha ny resiko. Tamin'le alina farany nahitanan'ny Anita dia tazany caméra fa niaraka taminao izy Andriamatoa Cédric. Ary nentinao nivoaka avy tao amin'ny bara. Cédric, marina ve zany? Toa tsy mamaly ianao? Izy ve madama dia ilaza aminao hoe meloka? Ny proof tena manameloka ny Sedy na i Cédric dia ity tatitra avy amin'ny mpitsabo manao ny fizanany razany ity. Fantatsika moa fa niratra teo amin'ny kibo no anisan'ny tena nahafaty an'ny tompoko vavy. Saingy diso kosa ny vina hatramin'izay hoe vy maranitra ny natsindrona azy. Antso ny namoana ny Anita. Ary lay antsy teny ambalahan'ny Cédric iny mihitsy no izy fa tsy hafa akory. Tsy mitombo izany voalaza moa izany inspecteur. Ahoana moa no tsy maintsy eo marina izany ary nahoana koa no tsy maintsy eo ity? Satria araka ny lazainao tamiko tamin'ny farany dia tsy misy olona manana antsy 3 zoro tahaka an'iny eto Madagasikara. Ary nataoko antombana ny refin'ny lelanantsinao iny tamin'le niraisiko iny dia mitovy amin'ilay fery tamin'ny Anita mihitsy. Ka zao ary avy dia iaiky eloko ianao sa mbola andahy ihany? Mangarombava fotsiny ianao e. Nahoana moa zany ny tsy nahita zany tamin'le nampamakinao ny raporo avy tany ambitsabo iny Tsy tao anatin'ireo taratasy nasehoko anao zany ka. Fa nisy taratasy ray taraiky io ny tany amin'ny labo ka vao tamin'ny atandro teo vao tsikaritra zareo fa nisy tavela dia nalefa mailaka taty amiko. Azoko asehonareo raha teo rehefa vitako ny impression manao taratasy fosika arangay ianao Auxerre brigadier ivo. Aleo tsorona amin'izay marina fa mandany fotoana be zany Sedy aza marina daholo izay voalazanao inspecteur. Saingy tsy ampy fotsiny fa aleo zany tantara azy feno. Cédric, ianao ve nakakeriny any Anita sy namono azy? Tsy nakakeriny azy velaka. Nanaiky nanaraka tamin'ny ampony izy. Rehefa nilazaiko fa vonona nampianatra azy any amin'ny université Dia izay izany fotsiny ve no narahany ianao Fotsiny ve zanatra madame Lanty? Fantatrao tsara fa tena nanidry no fianarany Anita. Saingy niterenao hiasa tao amin'ny bara fotsiny izy. Ka mitombona loatra raha nanaraka tsy nisy fisalasalana izy vao nahita olona vonona mpianatra azy. Mangino koa ndry Tsy tantinao angam marina. Noho ny amavanandohanao tsy namelanao azy nianatra dia lasa voareborebo ny olona tsy vanina izy ka dia izao ny afarany. Ny asoa azy anie no nikatsahako Tsy matafita akory izay fianarana fa mandany andro fotsiny. Ao amin'ny bary izy azo antoka fa azo vadim-panan-karena satria sady tsara tarehy no mampierika any lehilahy rehetra. Na izany kosa aza andeha atao hoe za mihitsy mahay mandresy lahatra satria mantsy efa ampolo maro ireo vehivavy koresy lahatra anaraka moramora foana rehefa ampanantenana zavatra. Alavo zany fa iverena aloha le raha Anita azafady. Azafady ary ao fa iverenako. Rehefa tafela teo amin'ny bary izay dia napetraka tany amin'ny toerana fametrahako an'ireo tovovavy rehetra azoko tamin'ny lambo malefaka izy. Saingy amin'ny mahaolo-tiako azy dia tao amin'ny efitranoko no nametrahako azy. Zany hoe niara-mipetraka zany nareo? Izay indrindra niara-mipetraka izay roa. Aroa ataonao inona zany vehivavy be dia be zany? Asisinao vadiana daholo Aiza kosa inspecteur. Efa misy vazaha miara-miasa aminay sy mandray antitra zareo ka. Zany hoe alefa miondrana any anaty conteneur ireo vehivavy ireo ary efa misy mandray azy ireo rehefa tonga any andafy. Ka tsy ho faty daholo zareo marapahatongany? Misy tokoa maty saingy tsy dia betsaka satria misy lavaka nampidirana rivotra ihany eo amin'ny conteneur ka.
Ary ny amin'ny sakafo iazona naina indray dia tsy ho tantaraiko anareo kosa fa mba tsy ambaratelo ny asanay izany. Ka izavy azy zany no miraiketika aminareo e. Aleo aloha imbe inspecteur. Tambazotra lehibe io inspecteur e. Ny tokony anontanianao zao dia hoe iza no tsy miara-miasa aminay. Ka raha tambazotra lehibe nge zany dia tokony misy isa enjera takan'ireny hoe orinasa manenjikisa amin'ny vokatra vokariny ireny. Ka nahoana ary zany tsy naondra anareo ianita fa ny vonona. Tsy nikasany hamoana azy mihitsy ka. Fa zany hoe saika hiaraka taminy aho nefa tsy mety izy ka dia nomeko zava-mahadomelina pitaka. Avy eo naolako asangy nanohatra izy ka voatsindriko tsy nata amin'ity antsy ity. Rehefa maty moa izy dia niketrika izay mitsamina hoe alio atao anaty conteneur ny fatiny ary remorkena treo amin'le nahitanareo azy iny. Dia atao ahoana izany Cédric sy brigadier io inspecteur? Viva 98.8. Ataoko moa fa dia apakariko ny raharaha dia anjara ny fitsarana no manasa azy azy. Fa tsy maintsy miroso amin'izany ve inspecteur? Angatsy mba misy azy ifanarahana. Mahagaga ianao madama. Ianao ihany teo ny laza fa tsy amelanao izay nahavanondoza nefa dia izao ianao indray tiany to. Ka zany ve dia tsy azonao inspecteur a? Angamo adinonao fa tamin'ny Cédric nilaza fa hoe namangy ny ray aman-dreniny tany-tana. Vita ny kamerana kombary fininina foana izy sakariva. I madame Lande ianao alian'io inspecteur e. Aiza ry ianao zany? Zany hoe miaraka ary zareo ry inspecteur Ranja. Madame Lande le nilasaiko hoe rafy ny Anita tamin'ilay zanady adinao farany iny. Ary no fahafantarako ny fiarahan'izy roa na tonga hanery ny tompoko vavy hisaraka amin'ny Cédric fa tsy hoe tia hiverina amin'ny eksako akory. Indray tsy nampositro marina. Ka afaka mandeha amin'izay ve izay fa efa fantatrao zany ny marina rehetrarehetra ry inspecteur Ranja. Tsy misy mody zany tsony eo fa tonga dia mihidy eo nareo anio dia anio. Dia apakariko ny dossier momba nareo ary minoa ianareo fa tsisy soafabe leo na iray aza. Dia tsy azonao an-tsaina ve inspecteur hoe tsy higadry zany zay satria ho arova amin'ny mpiray tompontsoa aminay. Vao mijanona adiny ray ato fotsiny zay dia arany antso anao amoahana ato mandra-pian'ireo fitsarana. Ary fitsarana indray zay dia ho afaka madiodio. Ianao Cédric angamba ry brigadier no hisy aro fa isoniasy madame Lande kosa. Ka aloha inspecteur aza ampidirina amin'izany fa tsy nisy eloko mihitsy izay voatanisa teo na ny ray azy. Meloko ianao ka. Vo teo ianao no niangavy tamiko ny tadiavana izay hevitra mba tsy hanagadrana ny sipanao. Izany hoe enjehany lalàna no fikasananao kolokolo na tentative de corruption ianao. Azao inspecteur mpiara-miasa daholo izay efatra ireo. Azonao zany ary mbola misy ivelanay ary. Noho izany tsy hisy anaiky ny namana higadry zany eo ninninona hitranga. Fa mpiara-miasa ahoana moa? Zaza tsy nalala akory hoe manondrana tovovavy nareo ko mpiara-miasa. Marina fa samy tsy mahafantatra ny eo afiara-taona io ianao Slanty. Saingy efa niaraka niasa taminay. Ianao ry Sonia ny mpamatsy zava-mahadomelina anay. Ary raha tsy misy an'ireny drogaternareo ireny dia tsy nahavita nanondrana entana zany mihitsy zay. Satria tsy maintsy ndronina an'ireny ny tovovavy mba halemy sy mora entina. Zany marina ko. Zay no izy rytsala. Ianao ny kodiarana nampandeha ny afiranay. Vanina taonareo. I madame Lande indray dia niara-niasa taminay ihany koa satria ny ankamaroan'ireo tovovavy ahondranay dia niasa napaka ao amin'ny bary filinina daholo. Izany hoe raha tsy nisy ny barany dia tsy nahazo entana mora foana zay. Azonao zany? Tsy mahalala an'izany afa ny fantatro dia mihidy daholo ianareo zao dia zao. Viva Radio nanolotra ho anao teo iza ny navandoza. Tantara nosoratany Nifa A. Novelomin'ny Harry Komsarandry
faly fetraobelona niaraka tamin'ny ny ravo sofaniry fikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika bak sarany hoarivoly izany navandoza tantara no totosainy manikotra